Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankafalinana indray ary no tsy dia nanao anorananao ny mety toetry ny andro amin'ity anio ity. Ao anatin'izay mety toetry ny andro izay raha ny 3 andro manaraka no resahana dia mitsoka ny rivotra avy aty atsimo atsinanana indray no ibahan-toerana amin'ny ankapobeny malefaka izy raha hoan'ny rahampitso manokana fa aorian'izay kosa dia somary mahazivahana tanteraka ary tsy maro toerana zany hoe aorianan'ny rahampitso zany dia toetra ny oratra amin'ny faritra afovoantasy ny atsinanany nosy manontolo raha tokany andrefana no somary ho maimaina. Ny maripana dia manaraka an'izay ihany koa satria dia misy fidinany indrindra fa aty amin'ny atsimo atsinanana dia misongadina fidinana amin'ny maripana ambony indrindra torak'izay koa misy fidinana ny aty amin'ny ilana sahany afovoantany sy ny morotsiraka atsinanany nosy iny raha toka misongadina kosa aloha ny fiakarana aty amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana aty. Jerentsika amin'ny atsipiriana makasika an'izay mety toetry ny andro izay fa melohan'izay dia misy araka izany aloha ny fampitandremana makasika ny abetsahan'ny rotsakorana raha hoan'ny aty amin'ny morotsiraky ny faritra Vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana aty hatratratra amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny ray andro izay rotsakorana izay manan-kery moa izay raha hoan'ny rapitso sy rafakapitso. Ho an'ny rapitso voamaraina ary dia mandrahona zany ilana sahany afovoantany mety iserikeriky kely ny voamaraina. Aty amin'ny ilana sanana kosa dia mandrahona mety arahana orana malefaka somary miatoato misy tandrifindrahona hatrany aloha aty amin'ny betsiboka farany avaratra analamanga iny mahazo ampongo lava iny sy ny ilana sanana ny Sofia sy ny tapany avaratry ny analanjorofiny akoatr'izay dia fandimby rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia mitoetra ny orana tandrifindrahona vitsy izay mety arankotroka aty amin'ny tasy pongolava miandrovazo ilana andrefa mivakana karana aty sy ny ilana sanany faritra melaky ary ihany koa aty amin'ny faritra diana sy ny tapany avaratry ny Sava. Somary ahitana orana malefaka na matevina zany araky nambara teo aty amin'ny morotsiraky ny faritra Vatovavy fitovinany sy atsimo atsinanana iny fa ny ankoatra kosa dia mbola maina amin'ny ankapobeny. Makasika ho an'ny vinavina ho an'ny maripana raha ho an'ny rapitso manokana indray dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny mafana indrindra. Raha ho an'ny rapitso manokana aty amin'ny afovoantany manodidina 7 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanana raha toka 5 ka hatramin'ny 7 ny amin'iny morotsiraka andrefany nosy iny mafana indrindra manerana nosy dia any amin'ny faritra atsimo andrefana 7 degré Celsius any Toliara any. Toy atsika ho an'ny alakamisy kosa indray dia misy ny orana malefaka izay mety arankotroka amin'ny ilana sanany nosy manontolo aty morotsiraka atsinanana zany mahazo ny loatra mangoro ny ilana sanany afovoantany rehetrarehetra iny raha toka tandrifindrahona kely ny aty amin'ny alitanin'ny melaky sy miandrovazo aty. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana voavinavina ho an'ny alakamisy dia milatsaka ny ambony indrindra aty amin'ny afovoantany manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius, 20 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny morotsiraka atsinanana raha toka 30 ka hatramin'ny 30 amin'ny morotsiraka andrefany nosy iny mafana indrindra dia 30 sy 30 degré Celsius eo Toliara, Morondava, Maivatanana, Mahajanga ary Antsohihy no ahitantsika izay. Amaranana ny toetry ny andro ary ny Zoma dia mitata amin'iny tapany avaratry ny nosy manontolo iny izay oram-bahatra izay aty amin'ny atsimo andrefana sy androsy anosy aty ary olombe amin'ny ankapobeny sisa no homaina. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny Zoma dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 hatrany aloha mafana indrindra aty amin'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 7 ny morotsiraka atsinanana raha toka 30 ka hatramin'ny 70 any amin'iny morotsiraka andrefany nosy iny mbola ny faritra atsimo andrefana hatrany mafana indrindra dia 17 degré Celsius. Makasika ny tany falitony rivotra kosa eto Antananarivo renivohitra dia ambany amin'ny ankapobeny ny tany falitony rivotra eto Antananarivo renivohitra amin'ireo faritra izay misy fandrefesana zany hoe manodidina ny fetrany OMS avokoa raha ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro kosa no jerena tanatin'ny 3 andro manaraka dia mbola vinavinaina aloha hijanona ao ambany hatrany izay tany falitony rivotra izay zany hoe madiodio kokoa zany rivotra amin'ireo faritra ny voalaza ireo. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany ary dia manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompo.